Sotranao ao Jesosy Tompo, satria mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao raha sy fotoana izao. Mbola nomenao famindram-po hahavelomako. Misotranao aho satria mbola nitafianao ny herinao ahafahako hijoro vavolombelona amin'ny vahoakanao. Mangataka ny fanatrehanao ao fanamasina, okenao hiasa amiko sy hiasa amin'ny olona tsirairay avy izay are izao fijoroana vavolombelona ny amin'ny tantarany fiainako izao. Satria ianao Jesosy no nibaiko aho hoe zarao. Mbola betsaka ny tianao vonjena, mbola betsaka ny tsy mahalala. Eny Tompo, ka tolotro anao ny dera sy ny haja Jesosy, izay anao izany hatramin'ny fiandohany izao tontolo izao ary hatramin'ny fahataperany koa. Ka mitenena fanamasina, okenao ampatsiahy izay rehetra nataonao tamiko sy ny tantananao ny fiainako. Alleluia. Amen. Araka ny nilazaiko taminao ry havana tamin'ny video momba ny tantarany fiainako teo aloha, dia niteny aho hoe amin'ny manaraka ataoko en video hafa ny toyany. Ny farany nolazaiko taminao dia niteny aho hoe tena niverin-dalana tokoa aho no tonga taty ampitan-dranomasina. Na teo ara ny fiadanako tao anatin'ny tokantranoko. Satria ry havana, Satana dia tsy kely lalana, fa mitady izy hevitra maro samihafa andravana, anapotehana antsika ary tena nitetikany dia hitondrasana antsika any amin'ny afobe. Hoy aho taminao hoe azoko avokoa ny zavatra rehetra izay tiako, nefany mahatsiaro foana fa misy banga ao anatiko. Ay, ny Tompo no banga tao anatiko, satria araka ny teneniko na dia kristianina ary dia mbola nanota ihany. No tonga taty satria dia nilona tao anatin'izao tontolo izao. Eo ny fety izay natao, eo ny fiarahana amin'ny namana, fiarahana amin'ny sakafo, ny resaka dala rehetra izao, fandanim-potoana. Tao anatin'izany koa ny fandehanana mijery sinema sy ny sisa ry havana. Fandanim-potoana avokoa izany rehetra izany, satria tsisy tsony ny fotoana nahafahako niaona tamin'i Jesosy Kristy mpamonjy. Fa dia tena dino tanteraka ny Baiboly dia nipetraka araka ny fitenenana hoe feno vovoka, satria tsy ampiasaina ka variana loatra amin'izao tontolo izao. Izay ry havana ny hoe rehefa ao anatin'izao tontolo izao dia miditra amin'izay Satana handrava tanteraka, satria izy dia rainy lainga, rainy fandringanana mihitsy, ary tonga amin'izay izy hanapotika, satria fantany ianao fa zanak'Andriamanitra, ary fantany ianao fa Jesosy no miaro anao, kanefa ny ianao verin-dalana dia nanadino ny rainao, dia nalalaka Satana hanapotika ny fiainanao manontolo. Izay ry havana zavatra niseho tao anatin'izany fotoana izany, araka ny teneniko tamin'ny video teo aloha hoe ny vady dia olona tsotra, tena tsotra, ary mifankatia be izay mivady. Rehefa tena latsaka ao anatin'ny araton'ny Satana ny fiainantsika, dia tsy hitantsika tsony ny varavarana ivoahana. Teo any nahatsapa hoe tokony hiverina amin'i Jesosy amin'izay, satria mandeha mivavaka ihany ety, tsy indraindray, fa lasa ohatra ny fahazarana any Madagasikara ihany. Raha ohatra tsy mijoro tsara ianao aty dia very tanteraka ny fanahinao. Tena sarotra ny hijoroanao aty ampitan-dranomasina aty.
dia indray andro ry havana niteny tamin'i Jesosy ahako, Jesosy inty aho fa hiverina aminao, satria Jesosy tsy hitako intsony izay atao. Vonina Jesosy, tena hiverina aminao Jesosy, tsapako Jesosy, fa tsy mendrika ny ataoko, tena anatin'ny vavaka ny talao mihitsy ahako, satria ry havana natonga an'izany teny izany raha niady izay vady indray andro dia ny teny mafy be ny vadiko hoe mila filaminana ozy izy, ny maso ny jery ry havana, tsapako fa tsy izy no niteny fa Jesosy no niteny tao anatiny. Voanarehan'izany ry havana dia tena taitra be satria tsy mbola niteny toy izany ny vadiko. Dia tamin'ny fotoana io ry havana dia nibebaka, dia natsiaro an'i Jesosy ry havana, dia nibebaka dia niteny tamin'i Jesosy, Jesosy hiverina aminao Jesosy, fa ampio Jesosy. Izany hoe tena mitalao zany tsika ry havana, manaiky fa resiny Jesosy, dia nifona tanteraka tamin'i Jesosy, nangataka ny fiasany ato anatiko, satria tsapako fa tena diso tanteraka teo anatrehan'i Jesosy aho, satria nanadino azy. Fa variana loatra tamin'ny fahatsarana izao tontolo izao, nefa ny fandrika fa ratsy izao tontolo izao. Zavatra hita maso rehetra ry havana dia ratsy avokoa. Dia noho nefa vita ry havana ny fitalahoako tamin'i Jesosy, nandeha ny andro, nisy fotoana ahako andeha hivoaka, andeha hitsangatsangana, tonga teo amin'ny gara ry havana, andeha hividy billet. Efa henoko fanahy masina miteny amiko fa tsy tsapako araka ny lazaiko taminao teo aloha, satria tsy mahafantatra isika, tsy ampy fampianarana, satria maro mantsy ny fampianarana ataon'ny mpitondra fivavahana, dia ny fitahiana dia ny hoe aza manahy ianao, ahazo volabe ianao, ahazo fahasoavana ianao, fa tsy mampianatra ny tena fahamasinana, sy ny fiverenana tanteraka amin'i Jesosy ary ny fiandrasana azy, satria ny masina ihany tafiditra any an-danitra. Dia toizako ilay teniko teo hoe tonga teo amin'ny gara ry havana, andeha hividy billet, dia ny andro amin'io ririnina ty aminay dia tena mangatsiaka be, fa tsy mba oatra ny any Madagasikara, satria indraindray -5 degré, indraindray -10 degré, indraindray -12 degré, manao mafana be zany ianao. Dia za zany tamin'ny fotoana io no niditra tao amin'ny gara ry havana, garana masinina io zany, tsy misy chauffage ao fa mangatsiaka be, satria ngeza be, migodana be zany ilay efitra ao, ngeza be. Dia tonga ry havana nitoroko andeha vidy billet ana masinina, dia za koa ohatrany hoe mandroso, miembotra tsy tafa ndroso eo anatrehan'le mpivarotra billet. Dia noho ny aveo ozy le rangahy miantso hividy billet ve ianao sa tsy hividy, efa avy nanontany zany dia hitany fa mijery azy fotsiny fa tsy mamaly. Dia madama ozy izy, hividy billet ianao sa tsy hividy, satria misy olona ao arinako. Dia za amin'io mare feo ny fanahy masina miteny ao anatiko, fa mbola tsy tsapako hoe niteny tamin'ny tompo ane ahako, nangataka aminy ho ampiny hiasany amiko tanteraka. Dia ny aveo ry havana afaka 5 segondra teo anatrehan'le rangahako atosika tsy hividy satria eniko ny fanahy masina miteny amiko hoe tsia. Dia noho ny aveo ry havana noho ny vao nitodika ahako, vao niala teo anatrehan'ilay mpivarotra billet
dia nandroso kely fotsiny aza satria le olona vao ariana zany andeha vidibe koa dia vao niala teo ary havana mbola tao anatin'io garangeza be io mangatsika be io vao nitodika vao niala kely fotsiny ary havana teo anatrehan'le mpivarotra bie dia nisy ohatra ny rano mangotraka ny latsaka teo amin'ny lohako ka hatrany amin'ny tongotry ry havana na latsaka avy any an-danitra na maibe toy ny afo fa tsy mandoro nararaka tamiko tamin'ny lohako niraraka tamin'ny vatako ka hatramin'ny tongotry ry havana ary ny tenako mantola dia namaibe tampoka teo afaka segondra foy tonga dia niverina ny températurako ry havana tamin'io fotoana io zay Jesosy Kristy tompo vao nanao batisa ny fanahy masina tamiko zay aho vao nandray ny batisa ny fanahy masina izay ambara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matio 7:1-10 ilay teniny Jaona mpanao batisa. Hoy Jaona mpanao batisa, izaho dia manao batisa anareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa ilay avy ao ariako no mahery noho izao, ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza aho. Izy no anao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo ry havana. Fanahy masina sy ny afo toy ny afo mandoro hoy amatsy anao. Ny fanahy masina dia mamay rehefa ohatra milatsaka amintsika, fa izy tsy mandoro fa afa mihitsy ny fidinany ao anatintsika ry havana. Nivoaka ny garako olom-baovao hitako ratsy avokoa izao tontolo izao, ratsy avokoa, tsisy fahatsarana na dia kely akory ara izao tontolo izao. Ny tenako naloto tamiko, ny fiainako naloto tamiko, ny fitafiako naloto tamiko, ny zavatra hitako naloto eo anatrehan'ny masoko, ny rehetrarehetra. Fa ny tao anatin'ny foko ry havana dia tena feno fifaliana aho, ary lasa tia be an Jesosy, ary ilay vadiko tiako izay firitaona nanambadiako azy, antaona maro nanambadiako azy, dia niverina ny fitiavako azy tahaka ny voalohany ny fankahitako taminy ry havana. Tonga tato trano aho, niova tanteraka ny fiainako, niova tanteraka ny fiainako. Nahay nangataka fifonana tamin'ny vadiko aho, rehefa ohatra ka tezitra, rehefa ohatra misy toetra tsy mety ataoko eo anatrehany, dia nahay amin'izay aho hoe mifona aho satria tsy netiny nataoko. Fa teo aloha tsy nahay ny teny an'izany, fa ndraindray manamary tena foana, mieritreritra foana hoe marina ny nataoko. Fa nahay amin'izay nahatsapa ny fahamarinana, nahita amin'izay ny fahatsaran'i Jesosy. Na dia efa natao batisa ary aho tamin'ny 49 taonako, izay nijoroako vavolombelona tamin'ilay video teo aloha voalohany ny amin'ny tantarako, dia mbola tsy nandray ny batisa ny fanahy masina mihitsy aho, araka le teneniny Jaona mpanao batisa eto. Izy nanao batisa tamin'ny rano. Ny pasteur na ny evangelista na mpanompon'Andriamanitra hafa manao batisa amin'ny rano, fa Jesosy Kristy irery ihany tompoko no manao batisa antsika amin'ny fanahy masina, mba ahamasina antsika, mba hahafahan'ny fanahy masin'Andriamanitra hitoetra ao anatin'ny fontsika.
izay isika vao afaka anara-dia tsara an Jesosy. Fa raha mbola tsisy ny fanahy masin'Andriamanitra isika tompoko, dia tsy atanteraka mihitsy ny fahamasinana, satria Andriamanitra efa nanome baiko antsika hoe masinao ka aoka ho masina koa ianareo. Ao amin'ny bokin'ny Levitikosy 7:12 izy miteny izany amin'ny tapany faharoa, manao hoe aoka ho masina ianareo satria masinao Jehovah Andriamanitrareo. Tian'Andriamanitra ho masina isika. Ary tadidio tsara ry havana, ireo apôstôly rehefa lasa tany an-danitra Jesosy, za izy vao nandatsaka ny fanahiny masina tamin'ireo apôstôly. Ry havana, mitantaraiko anao ny fiainako, satria mety mbola ao anatin'izao tontolo izao ianao, mety amin'ny endriny hafa ny lalana alehanao amin'izao ora sy fotoana izao, fa tiany Jesosy ianao anatona azy, satria miandry antsika tsiraray avy eo ambaravarany fontsika izy. Ho tohizako amin'ny video manaraka ny toyan'ny tompoko. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Mahereza tompoko. Amen.